fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Jereo ampilaminana le JT miaraka amin'ny Moskila. Vovon Beril manolotra anao ny le JT. Vovon Beril aimez la vie. Zay tanora koa tsy misaraka amin'ny top réseau hatramin'izay. Miaina salama manara-baovao miaraka amin'ny top réseau sy ny le JT. Telma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra mpanaraka ny le JT tonga soa ao anatin'ity herinandro vaovao ity le JT ny alatsinainy fahavalo ambin'ny folo ny volana May. Mankasitraka antsika rehetra tsy misaraka amin'ny dromina amin'izao takarivo izao aho mba komanana amin'ny rizatahiny izay arabo izay indro aromenantsika avy hatrany ny lohateny vaovao. Manameloka ny fitorian'ny Seimady azy ny mpivarotra eny amin'ny tsenan'ny Kom. Tokony anaraka ny lalàna ny fitakiana ataon'ny sendikan'ny mpiasa ho kosa ny tale jeneralin'ny Air Madagascar. Ho mariky ny fampiroboroboana ny teknôlôjia vaovao eto amintsika dia hisy ny fampiarana ny TNT sy ny fanaparitana ny fampiasana ireo karazana tambazotra mpifandraisana. Any États-Unis namoizana ain'olona ny fifandonana nisy teo amin'ireo andian'olona mpitondra moto omaly. Vola ray alina sandoka maromaro kosa notratehaka tetsy amin'ny fahasankarana. Ary mbola ao anatin'ny tapany faharoa dia anaraka ny tantaran'ny Saidatsika mpampivelona iray any Tomasina. Ary dia ao anatin'izay tapany faharoa anatin'ny diary izay hatrany no iresahana amintsika ny next gen sy ny dikany marina ao anatin'ny diary. Francis Turbo ny araka amintsika ao anatin'ny tapany faharoa ny tenako sy miaro sorojy-ravaka no manolotra anao ny tapany voalohany ao anatin'ny actu. Mahakasika avy hatrany ireo tsena eto Antananarivo indrindra ny eny amin'ny 67 hektara. Taorian'ny fikasana ny amin'ny saika amindrana ny entan'ireo mpivarotra atao amin'ny tsenan'ny Kom ny fiandohan'ny volana aprily teo dia nametraka fitoriana ireo mpivarotra sasany ny Seimady izay tompon'ny tany. Nanameloka izay fitoriana izay ny fikambanam-ben'ny mpivarotra ao amin'ny Kom eny amin'ny 17 hektara manda hatramin'ny farany ny amindrana ireo ampahana mpivarotra ao amin'ny toerana manamorona ny lalam-baovao izay an'ny Seimady ihany koa ireo mpivarotra mitatitra ny vaovao mahakasika izay Irindra Tahiry sy Voara Rapena. Taorian'ny fitoriana mpivarotra sasantsasany tamin'ny Kom nanohitra ny famindrana ny entana nataon'ny Seimady tamin'ny 7 avrily teo dia namoaka didiny fitsarana ka nanasokajy ny disadisa misy teo amin'ny rotonta ho raharaha tsy misy tohiny intsony. Nanamafy izany ny mpisolo vavan'ireo mpivarotra androany niaraka tamin'ny solotenan'izy ireo. Rehefa nandely izy ny fanatrika tao amin'ny fitsarana zany tany amin'ny parquet satria mandalo amin'ny parquet aloha zay vao mandeha any amin'ny tena fitsarana izy dia nilaza amin'ny parquet n'olona fanazavana natao tany amin'ny parquet natao maître sy ny dossier teo ampelatana ny fitsarana dia hita fa hoe tsy marina ty fitoriana ity tsy rariny tsy hitsiny dia classé sans suite najanona zany hoe tsy sampony ty fitoriana ty fa tsy makay tsy maneravitra zay zany le hoe tiana mafisina fotsiny satria ohatrany hoe misy faratsipana be loatra le izy ka manafotoana. Antony voalohany tsy aneke ny fivondronam-be ny mpivarotra eo amin'ny Kom amindranany ny ampahany amin'izy ireo ny efa fahazaram-panjifa mandeha eto amin'ity tsena ity raha vao resaka asa tanana. Efa 20 taona nisina ny tsenaben'ny Kom ka mbola sarotra amin'ireo voakasiky ny famindrana ny amolahany indray ny mpividy raha toa ka mbola misy mpivarotra hijanona ihany ao amin'ny tsenabe. Dia tsy ekenay zany io satria sady tsy omby no fampisaraham-bazana anay dia raha vao nisaraka nefa le mpivarotra dia lasa tsy potika zany le ara-malagasy. Zavatra ilainay mpanao asa tanana malagasy dia izao mitady
fotodrafitrasa maharitra zay. Amin'ny alarobia izao raha ny vaovao farany avy any amin'ny komina no amindrany ireo mpivarotra ao amin'ny kom ho eto amin'ity toerana ity. Toerana izay mirefy 200 metatra tora-droa ary nambaran'ireo mpivarotra fa tsy antonana dia mpivarotra 50 aza. Tsy maintsy irosona nefa satria ilay ny seimady ny tany izay nomena maimaim-pona ny komina tamin'ny fotoan'androny. Ilay mpivarotra ara-malagasy izay eo amin'ny tany seimady mirefy 2070 dia ireo mpivarotra ireo ny voakasika ilay fanasorana fanalana azy fa tsy mpivarotra rehetra akory. Efa nisy ny fampiresana tamin'ireo mpivarotra ireo fa raha misy ny fanalana ny mpivarotra dia ny komina kosa tsy maintsy mijery ny vahaolana ny amin'ny hoe amindranan'ireo mpivarotra ireo. Hatramin'ny androany dia mbola nivarotra avokoa ireo mpivarotra eto amin'ny kom. Laza ny tsy hanaikatra amin'ny farany vahaolana natolotry ny seimady anefa izy ireo hitantaratra izany satria mbola mijanona eny an-toerana ireo sora-baventy maromaro. Fa eto amin'izay fiainana Antananarivo izay hatrany dia misy hatrany ny asa fanamboaran-dalana izay ataon'ny komina Renivohitra Antananarivo. Tafiditra ao anatin'izany ny lalana vita rarivato midina Ambatondrakanga izay nohavaozina tanteraka. Tonga nitsidika ny fizotry ny asa teny an-toerana ny filohan'ny delegasion manokana Antananarivo, mpisolo toerana sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky. Isan'ny teny an-toerana ihany koa i Andry Lalain'Andriamasy sy Anjara Kotonoray. Ity metatra kely eto tampony lalana mampitohy ny faravohitra makany Ambojatovo. Makivaky Ambatondrakanga ity sy tsy vita ny fanavaozana ny rarivatony. Nisona tanteraka ireo rarivato rehetra amin'ity lalana mirefy 50 sy 200 metatra mahery kely sy manana sakany ny metatra ity izay voarafitra vaovao indray. Antony nakorotany rano nateraky ny orana ity rarivato ity ka nanjary nanimba fiara sy nandratra olona mihitsy azy. Manapaka to dia mampitohy Renarikely, mampitohy ny Antaninarenina, mampitohy makany Ambojatovo. Dia izy nefa no ampolen'le cyclone iny dia nisy le kototona be izy nanahirana tombole be be ny tomobile no fraude teto. Dia noho izany dia namboarina izy ho tanjona hanatsara sy hotanasontan'ny Antananarivo ary hamora ny fifandraisan'ny vahoaka. Teto-bola avy amin'ilay fanamboaran-dalana teo aloha izay miarahana amin'ny fanjakana ihany izy ty. Izay izy iarahan'ny komina manao azy fa fanampiana ny iarahana amin'ny fanjakana foibe ihany no anaovan'ny komina izy ty. Tafiditra anatin'ny fanarenana sy famerenan'ny asina sy ny atsara Antananarivo ity tetikasa ity. Lalana maro ihany koa no nambaran'ny filohan'ny delegasion manokana Antananarivo mpisolo toerana fa izany izy ireo avoazina ao anatin'ny fotoana fohy hitantanana. Isy ihany koa ny fanarenana na fanamboarana zaridaina. Zaridaina voalohany atao zany zao ankoatran'ity zany dia ao Behoririka eo amin'ny Devancelle efa atao manko izany mbola tsy vita. Zaridaina vaovao zany hoe izay naremarika zany teo tany ratsy izy teo taloha. Efa nisy zaridaina taloha dia potika izy nalovan'ny olona, ataon'ny olona parking dia potika izy dia namboarina izy zao naverina ho zaridaina normal. Fa io zany engaviana Antananarivo sy ny mponina eto ary ny mpandalo eto Antananarivo mba hikady an'itony foto-drafitrasa itony rehefa vita. Na atao koa zareo dia mba kajiana fa tsy eny nanaovana maloto, eny anariana amin'ny fako fa mba io zany zava-hitantsika io tanatsarana tanàna dia miangavy ny mponina Antananarivo mba hikady an'ilay foto-drafitrasa izay vita mba ho azomina ny hoe azontsika ampiasaina foana amin'ny fotoana maharitra. Ratsivina dia nalaka misy teo no nanombohan'ny asa fanavaozana ny rarivato eto Ambatondrakanga ity ary izany ho vitaina ao anatin'ny 10 andro izany. Aorian'ny fandrafetan'ireo rarivato dia ho totoina amina fitaovana izany mba hifatratra tsara ka haharitra izay vao azo ampiasaina. Fa misy toy izany ihany koa ny fikarakarana ny tanànan'ny Toamasina. Tafakatra 50 sy 200 taona isan'andro ny fako ao an-tampon-tanànan'ny Toamasina. Ny 50 taona amin'izay ihany anefa no voahalan'ny komuna noho ny antony ara-bola sy ara-pitaovana. Na izany aza efa misy ny ezaka ataon'ny komitin'ny tsena mba hialana amin'ny fivangongon'ny fako. Any an-toerany Sonia Andrinirina sy Stéphane Rakotomalala mitatitra ny mahakasika izay amintsika. Mandalo fotoan-tsarotra amin'izao fotoana izao ny komina Renivohitra Toamasina amin'ny fangalana ny fako eto an-tampon-tanànan'ny Toamasina raha nambara ny filoha lefitry ny delegasion manokana tanàna. Manodidina ny 50 sy 200 taona eo mantsy isan'andro ny fako eto an-toerana saingy ny 50 taona amin'ireo ihany no afaky ny komina noho ny olana eo amin'ny fampitaovana sy ara-bola. Hita zany fa ny tsena zany tena mamokatra fako be indrindra. Eto zao tsika aty amin'ny bazary kely dia anisany tsena ngeza be Toamasina zany fa ngeza i Toamasina tsena bazary kely dia somary sahirana zany ara-bola sy ara-pitaovana ny commune urbaine manala le fako. Efa misy ihany anefa ny laminasy izay napetraky ny komitin'ny tsena ho an'ny eto bazary kely manokana saingy noho izay olana mianjady amin'ny komina amin'ny fanesorana ny fako izay
izay dia lasa mivangongo toy izao foana ny fako, hany ka lasa miteraka faty-antoka sy aretina maro samihafa. Mba hanamaivanana ny fahasahiranan'ny komina sy ho fitsinjovana ihany koa ny fahasalaman'ny mponina araka izany dia nisy ny asa tana maro no karakarain'ny antoko HVM teto an-tampon-tanànan'ny Toamasina ka olona 100 no niara-ny salata amin'ny fanadiovana androany. Toy ny mahazatra dia vola 3,000 ariary no azon'izy ireo ho tambin'ny asa. Ny manokana zao dia vadika sakafo satria ny tena zany rehefa sahirana tsy maintsy sakafo aloha ny rehetrarehetra fa tsisy hoe vidianana lamba na inona fa sakafo aloha. Sahirana zay antitra amina fivelomana mamelo ny tegna ka le somesy mangataka fagnampiana avy amin'ny fitondram-panjakana zay ka misaotra ananzy fa namiany asa zay io engane dia itoy asane. Tena afa-pahasahiranana ary mba miaina ao anatin'ny dio, miaina ao anatin'ny rivotra madio ny mpivarotra sy ny mpividy ato anatin'ny bazary. Fa ny Toamasina hatrany izay mbola mitoy ny fahatapahan-jiro lavarenina ny délestage anisan'ny misedra ny olana vokatra izay délestage izay ireo maternité voatery miasa ao anaty maizina ireo sage-femme araka izao hitaterany Benjara Albera zao. Tamin'ny 10 May lasa teo no nankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny mpampivelona na ny sage-femme. Araka ny fantatra raha ny eto amintsika dia mpampivelona iray ho an'ny vehivavy 2 alina izay raha ny tokony ho izy dia mpampivelona iray ho an'ny vehivavy 5,000. Miteny ho azy izay salanisa izay ho antsika eto Madagasikara taremarika izay mbola lavitra dia lavitra tokoa raha mitaha amin'ny fenitra iraisam-pirenena napetraky ny OMS na ny sampandrara eo anivon'ny firenena mikambana misahana ny fahasalamana. Ho an'ny eto amintsika dia misa 700 sy 3,000 amin'ny fitambarany no isan'ireo mpampivelona, 700 sy 2,000 amin'ireo no amin'ny toerana fampiterahana miankina amin'ny fanjakana, raha 700 sy 300 kosa ireo any tsy miankina. Amin'ny ankapobeny dia miasa mafy ireo mpampivelona eto Madagasikara izay roa 70 ora isan-kerinandro izany amin'ny atsalany. Izany hoe raha ataony kajikajy dia misahana fampiterahana 20 eo isam-bolana ny tsirairay amin'izy ireo. Noho ny antony samihafa tafiditra amin'izany ny tsy fampian'ireo mpampivelona eto amintsika, ny tsy fampian'ireo fotodrafitrasa ho an'ny fampiterahana, eo ihany koa ny tsy fanatonana ny toeram-pampiterahana toy ny maternité rehefa hiteraka sy ny sisa dia mbola maro ireo renimaty eo am-piterahana eto Madagasikara. Araka ny fantatra dia mahatratra 7 na 8 isan'andro izany. Ny zavatra hita sy tsapa nefa ny ankamaroan'ireo toeram-piterahana na maternité mba misy dia matetika no tsy ampy fitaovana izy ireny na tsy zarizary ka anisan'ny antony mbola mahamaro ny taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza eo am-piterahana. Olana iray ihany koa nefa amin'izao ary saika manerana ny nosy dia ny fisian'ny délestage ka tsy afabela amin'izany koa ireo toeram-piterahana na maternité mpanjakana. Manaporofo izany ohatra ny zava-misy amina maternité amin'ny CSB2 iray eto an-tampon-tanànan'ny Toamasina nanaovanay fanadihadiana satria dia miasa amin'ny maizina toy izao ny sage-femme meto rehefa tapaka noho ny délestage lava eto Toamasina ny jiro. Ny hazavan'ny labzy toy izao no iasan'izy ireo ampiterahana ireo vehivavy mpiteraka eto. Toe-javatra izay tokony ho jeren'ny fanjakana sy ny ministera tompony andraikitry ny fahasalamam-bahoaka akaiky satria dia mampalahelo ny toe-javatra toy izao. Tanjona ho an'ireo mpampivelona moa ny hoe ampihenana ny taham-pahafatesan'ny renjaza eo am-piterahana sy ny taham-pahafatesan'ny zaza teraka, nefa raha ny zava-misy toy izao dia mbola sarotra ny mety hatanterahana izany raha tsy misy ny fandraisana andraikitra sy ny fampitaovana azy ireny, ohatra amin'ny fametrahana groupe na panneau solaire mba hisorohana ny toy izao. Avy ny Toamasina isika dia resaka ny fitanterana anabakabaka. Manomboka ny volana novambra ho avy izao, izany hoe manomboka amin'ny vanim-potoana iata manaraka eo dia hitombo lasa 4 ny isan'ireo zotry ny kompani mpitanterana anabakabaka malagasy Air Madagascar, vokatry ny fiarahany miasa amin'ny kompani Air Austral na ny Codeshare eo amin'ny rotonta. Ny roa amin'ireo mandalo an'ny La Réunion ary ny roa ambiny kosa mandalo an'ny Bangkok. Ireto farany izay zotra efa nisy teo amin'ny Air Madagascar hatramin'izay, izany hoe ny kompani Air Madagascar zany no manome ireo fiaramanidina ampiasaina amin'izay Codeshare eo amin'ny kompani rotonta izay. Tanjona hoy ny tale général ny kompani Air Madagascar ny anarina arak'izay azo atao ny toe-bolan'io kompani io izay mbola marefo dia marefo amin'izao fotoana izao. Enosika ny fanampanazavana entiny eo amin'ny fandraisam-peon'ny Tsiorarysora Andrianjaka sy Kasambola Manana.
fa ny tena zava-dehibe koa zany dia ny Aerostral zany dia mandray ary mividy ary mivarotra ny atsasaka ilay fiaramanidina zany dia mazava loatra moa zany fa raha Madagasikara reny nanao azy dia mety avesabesatra azy zany ny fanokafana ny olona ligne vaovao reo fa rehefa miaraka ilay izy zany dia zaraina ny ataoko hoe pône opération sy le opportunité commerciale rehetrarehetra ao anatin'ilay izy dia izay rehetrarehetra izay zany ny ataoko hoe tombony ho an'ny Air Madagasikara sy ho an'ny Aerostral koa satria ho anazy indray zany moa zany dia tsena vaovao io dia ankoatr'izay koa moa zany ankoatran'ny hoe fiarah-miasan'ny orinasa anankiroa amin'izao dia fanamafisana ihany koa ny ataoko hoe le coopération régionale koa le izy zany eo amin'ny fiarah-miasan'ireo kompania eto amin'ny sehatry ny Oceana Indiana. Nitondra fanazavana mikasika ny zava-misy manodidina ny kompania Air Madagasikara ny herinandro lasa teo ihany koa ny tale jeneralin'ny kompania io androany tsy maintsy isy ny fepetra horaisina manoloana ireo fitakiana ireo izay mivondrona ao anatin'ny syndicat-n'ireo mpiasa eo anivon'ny kompania Air Madagasikara. Ny lalàna dia manamarina fa ilaina ny fisian'ny intersyndical ary mametra mazava ihany koa ny tokony sy ny tsy tokony ho ataon'ireo mivondrona ao aminy ka ilana fandiniana lalina ny fandraisana fepetra hoiatra ny Andriamatoa Elson azy androany rehefa nifampiresaka tamin'ny Tsiorarisoran-Drianjaka sy Kasambola-Manana. Jerena ilay izy manana droit sy manana obligation daholo ny rehetrarehetra zany indrindra hoe ny syndicat sy ny délégué raha hoe hiteny zavatra izy zany fa ao anatin'ny ataoko hoe zavatra voafaritry ny lalàna sy ny fitsipika anatiny atao anatin'ny orinasa sy izay convention rehetra misy atao anatin'ny orinasa dia efa mijery amin'izay zany zay amin'izao fotoana izao aloha ka mety loatra ny tenenana hoe hanao antsy na hanasazy angakoty na hanasazy angabe mbola tsy tonga amin'izay zany aloha izao fa manaraka an'izay fepetra rehetra misy atao anatiny aloha zany. Mitohy ihany koa ny fivoarana eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra sy ny hainao manjery. Isan'ny tanjon'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao ny fampiroboroboana ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao amin'ireo sehatra maro samihafa porofon'izany ny fampiasana sy ny fampiarana ny TNT na ny télévision numérique terrestre manomboka amin'ny volana jona ho avy io. Eo ihany koa ny fanaparitahana ny fampiasana ny tambazotra mpifandraisana isan-karazany ao anatin'izay ny internet. Miresaka misimisy kokoa mikasika an'izay ny fanadihadiana nataony Tsiorarisoran-Drianjaka sy Kasambola-Manana trany. Ny fahafito ambin'ny folo ny volana jona ho avy izao no hanomboka hiatra eto Madagasikara ny TNT na ny télévision numérique terrestre. Ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisana ary ny teknôlôjia vaovao, ny ministera mpanjakana misana ny tetikasan'ny filohan'ny repoblika sy ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana, ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola ary ny ministeran'ny serasera sy ny fifandraisana amin'ireo androm-panjakana no miara-misalay ahatomomba n'izay fampiarana sy fampiasana ny TNT eto Madagasikara izay. Tsy ho vita vetivety foana nefa ny andrakotra ny Madagasikara iray manontolo raha ny mikasika izay fampiasana sy fampiarana ny TNT izay. Voafidy anomboana izany eto amintsika aloha ny tanàna ny Nosbe mialoha ny anitarana izany manerana ny Madagasikara. Ny TNT zany dia efa ao anatiny fanaovana an'izany ny ministera ary io dia efa misy task force miandraikitra manokana an'io ka misy ministera efatra zany no misalaha aminy efa tena miasa ry zareo zao. Eto dia mafisiko fa amin'ny 17 juin 2015 dia tsy isy zany hoe fahatapahan'ny télévision analogique zany. Ny fahavononantsika eto Madagasikara no ilainy fikambanam-be eran-tany ary tsika efa vonona amin'izany. Ny fitondram-panjakana tsy ho atsy zany dia moka ihany koa dity milaza fa tsy tokony ho afarina avy any ivelany intsony ny télévision analogique. Zany hoe reny télévision hitantsika misy lamosina ngeza be reny. Ahitana sotry ny fahavononan'ny Madagasikara androso manaraka ny teknôlôjia vaovao, ny fampiarana sy fampiasana ny télévision numérique terrestre raha ny TNT raha ny nambarany ministry ny postra sy ny fifandraisana ary ny teknôlôjia vaovao hatrany. Fa ankoatr'izay zava-dehibe ihany koa ny fanomezan-danja ireo tambazotra mpifandraisana samihafa tahaka ny internet amin'ireo sehatra maro samihafa eto Madagasikara. Mandala sy mampiatra izany raha
teo moa nitetika sapapandrosony ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany ny fanaparitana sy ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao eo amin'ny sehatry ny fampianarana sy ny fiaraha-miasa amin'ireo mpandraharaha amin'ny tambazotra mpifandraisana misy eto Madagasikara. Efa hitantsika soritra fa amin'izao ny distrika rehetra era Madagasikara dia mahazo telefôna daholo ary mbola mitohy izany eny anivon'ny commune hatrany amin'ny commune rurale zay ataontsika hoe zone rouge efa misy zany zay mahatonga an'ireny pylône atao reny. Ny licence ananan'ireo opérateur ireo dia ny 2e génération ary ny fitondram-panjakana ary tsy hanomezantsiny an'izaniza zany rehefa nanao ny 3e génération ireo opérateur ireo dia tsy nahazahoantsika vola dia tsy maintsy mandoha vola ireo orinasa telo ireo ho an'ny fanjakana malagasy mba ho an'ny vahoaka malagasy ihany koa dia zay vao afaka manao an'izany 4e génération zany ireo. Omaly fa 17 ny volana May no andro iraisam-pirenena ho an'ny fifandraisana ary feno 19 taona amin'ity taona ity nivondrona iraisam-pirenena momba ny fifandraisan-davitra na ny Union internationale de la télécommunication. Ho fanamariana izany eto Madagasikara ary dia isy ny salon de télécommunication et d'éthique izay ho tanterahany etsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely ny faharoa amby roapolo sy fahatelo amby roapolo ny volana May ho avy izao izay ampitondraina ny loha hevitra hoe ny fifandraisana sy ny teknôlôjia vaovao mitondra makany amin'ny fampandrosoana. Fa eo amin'izay fifandraisantsika amin'ny anivelany izay hatrany dia isika eto Madagasikara no handray ny filan-kevitry ny minisitra ho an'ireo firenena 5 ao anatin'ny komision ny ranomasimbe indiana. Ny alarobia ho avy izao no anatanterahana izany saingy mialoha izay dia nanomboka androany ny fivorian'ireo teknisiana avy amin'ireo nosy mpikambana eo anivon'ny COI. Nanatrika ny fanokafana izany sady milaza ny mahazava-dehibe ny COI ho antsika Andralalain'Andriamasy sy Anjarakotono Raina ato anatin'ity fanadihadiny ity. Tombony lehibe maro no efa azontsika tamin'ny komision ranomasina indiana na ny COI raha tsy tanisa fa tsy ny fanomezan-tanana tamin'ny famanan'ny krizy ny taona 2024. Ny fametrahana ny ofisy manaramaso ny solika, ny fananganana ny foibe resam-pirenena manaramaso ny jono sy ny maro hafa. Zava-tsoa maro any ekonomia sy politika ary fandraisana resam-pirenena ihany koa no mbola andrandraitsika ka isan'ireo teboka hodiniana sy andraisana fanapahan-kevitra amin'ny filan-kevitry minisitra ireo nosy ato anatin'ny komision ranomasina indiana andia amin'ny fahatelopolo zay ataony alarobia ho avy izao. Ty conseil des ministres ty zany no ivalide ny fametrahana ny centre de diffusion des informations maritimes zay atao eto amintsika dia ny resaka hoe misy ny resaka sécurité alimentaire régionale zany hoe sika Madagasikara no atao grenier aty amin'ny ranomasimbe indiana. Zany ny projet mahakasika ny Madagasikara manokana ankoatra ny projet zay be da be any amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Misy resaka énergie renouvelable, misy resaka biodiversité zay efa miparitaka any amin'ny projet vaovao reo efa iarahan'ny ministère département technique eto amintsika mivantana amin'ny COI zavatra ohatrohatran'izany ny zavatra mety ho azon'ny Madagasikara vokatra amin'ity fivorinana io ty. Ampany amin'ireo zavatra hodinian'ireo tompon'andraikitra ambony sy teknisiana avy amin'ireo nosy 10 mpikambany COI dia i Madagasikara, La Réunion, Maurice, Seychelles ary Comore ao anatin'ny fivoriana mialoha ny filan-kevitry minisitra ny alarobia ho avy izao ireo. Fivoriana izay nanomboka androany ka hatramin'ny rapitso etsy amin'ny hôtel Carlton. Samy manana ny teboka tiana andraisan'ireo minisitra ny raharaham-bahiny fanapahan-kevitra rahateo ireo OPL avy amin'ireo nosy 10 mpikambana toy ny sehatry ny ekonomia, ny fandriampahalemana, indrindra fa ny an-dranomasina, ny famatsim-bola sy ny maro hafa. Ao anatin'izay politika izay hatrany Candidat misokatra ho amin'ny rehetra na candidat d'ouverture era falomanana anisany antony io nanoana ny antoko HVMAZ mandritra ny fifidianana kominaly izay ho atao eto Antananarivo. Anisan'ireo maneho ny fanohanana an'ity candidat ity ihany koa ny vondrona impact araka izao hitaterany Jery Edouard sy misy Razafintsatova zao. Manoana ny hetsika hitondra ho any amin'ny fahamarinantoerana sy ny fandrosoana, manoana candidat mahaleo tena. Candidat misokatra amin'ny daholobe ihany koa ary indrindra manana loha hevitra mifanoja amin'ny programme Era Falomanana ka naharesy lahatra azy hanaiky ny fanohanana avy amin'ny antoko HVM. No mariny rahateo fa manoana ity antoko ity fa tsy manolotra azy akory. Manoana hoy aho fa tsy manolotra satria ny tenako dia tolotry ny
association arivo mitambatra ary ao anatin'le groupement politique na plateforme politique dia misy maro, ao ny leader fanilo, ao ny MTS, ao ny TGV, ao ny jeune team. Hiezaka zany tsika araka ny tenin'ny président any impact teo mba hiroso bebe koa any amina stabilité, any amina resaka hoe rassembleur, candidat rassembleur ihany koa. Nanamafy zany fanohanana zany ihany koa ny vondrona impact izay ivondronan'ny mpampianatra, mpandrarà, olo-mpanjakana ambony mifanindry andalana ny tanjona izay napetraka. Manohana ny ireo hetsika rehetra izay tondratsika any amin'ny stabilité afahana misy développement. Zay zany mieritreritra fa tsy afaka ny iso mihitsy ny développement raha tsy misy ny stabilité. Tsy mialondrafy ny candidat ka vonona ny hiara-iasa amin'izay vondrona rehetra miray foto-kevitra aminy maro raha teo ireo fikambanana na neo izany fahavononana zany. Inany koa no etsika impita any ivelany any États-Unis. Olona sy farafahakeliny no namony ainy nandritra ny fifandonana teo amin'ireo andian'olona mpitondra moto tany Texas ny farany herinandro teo. Tsy vitsy ihany koa ny naratra vokatra izay ankoatra ireo olona manodidina ny 200 izay nosamborin'ny polisy. Andian'olona mitondra moto 3 karazana farafahakeliny no nifanandrina omaly tanatina trano fisakafoana iray amin'ireny ivitoeram-pivarotana goavana ireny no netombohan'ny ady manodidina ny 12 taondro maherikely tany hoany raha ny fitantarany mpitondra tenin'ny polisy ao Waco, Texas. Tsy nijanona teo fa nitohatra eny amin'ny parking io ady teo amin'ireo andian'olona mpitondra moto io. Ankoatra ny fitaovam-piadiana mahery vaika toy ny basy, nisy tamin'ireo andian'olona ireo no nampiasa rojo vy na antsy namelezana ny mpifanandrina aminy. Vokatr'izay mahatratra 80 ny olona maratra ary olona 9 no namoy ainy. Voan'ny balana noho ny tsatokantsy no nahazo ny ankamaroan'izy ireo. Efa mailo amin'ny fisian'ireo andian'olona mivorivory ny polisy ka nisy ampahany tamin'izy ireo no efa niainoaino meloa teny an-toerana. Anjato ny karazana fitaovam-piadiana voangon'izy ireo teo amin'ny toerana nisian'ny fifandonana io. Marina fa 10 metatra tsy lavitry ny toerana nisehon'ny fifampitovirana, misy fianakaviana maromaro miara-misakafo anatina trano fisakafoana ihany koa. Saingy raha ny fitantaran'ny mpitondra tenin'ny polisy ao Waco hatrany dia tsy misy ahina ny ain'izy ireo na dia misy tamin'ireo fiara teo manodidina aza no nahitana jiambala sy fitaratra vaky. Eo amin'ny lafiny sosialy hatrany any Frantsa indray kosa. Misy amin'ireo fiangonana protestanta any Frantsa no nanapa-kevitra ny anamasina ny fanambadian'ny lahy samy lahy, ny fanambadian'ny vavy samy vavy. Fanapa-kevitra izay nitafiditra indrindra ary nifanosy tamin'ny andro ny 17 Mey, izany hoe ny andro omaly natokana ho an'ireo sokajin'olona ireo. Fiangonana protestanta iray any Frantsa ahitana mpino manodidina ny 5 alina sy 2 hetsy no nanapa-kevitra fa azo atao ny manamasina ny fanambadian'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy. Fanapa-kevitra ny fanojo indrindra tamin'ny andron'ny omaly izay natao ho andro iraisam-pirenena iarovana izay fiarahan'ny lehilahy mity ny lehilahy takazy na ihany koa ny vehivavy mity ny vehivavy toazy. Nandritra ny sinoda nataon'izy ireo omaly nandany fanapa-kevitra io avokoa nisy olo tena ny mpino izay misa 450 raha nitsipaka izany ny 3. Mariana fa 2 taona meloa izao dia efa nisy ny vinavina ny amin'ny fandaniana ny lalàna mamela malalaka ny fisoratam-panambadian'ny lahy samy lahy na ny vavy samy vavy eny anivon'ny commune na ny firaisana. Je bénis tout le monde. Je ne dis pas, bon alors maintenant je vais bénir l'Assemblée, mais attention. Il va falloir que s'en aille d'abord un certain nombre qui, à mon avis, ne méritent pas que Dieu les bénisse. Inany koa netsika iampita ao anatin'ny tapany faharoa iaratsika amin'ny Francis Turbo iresantsika ny trangam-piarahamonina, ny vaovaon'ny kolontsaina, ny portrait sy ny insolite ary ny fanatanjahantena. Tafiditra ao anatin'ny tapany faharoa isika manomboka eto ary dia miaraka amin'ny Francis Turbo. Manao ny ianao? Salama tsara fa misaotra miarahaba ny Rija Tahina ary miarahaba ny namako rehetra mpiara-miasa ihany koa dia miarahaba anareo mpijery. Salama tompoko. Rehefa avetsika hiresaka ny tranga fa zao aloha sika dia ny mitenteny foana. Pour votre bien-être, venez découvrir Fiti Boutique à Analakely. Mikarakara vatana trano miaraka amin'ny Fiti Boutique ato anatin'ny mitenteny foana. Mial Crea manolotra ho anao.
Inona ny azo ambara, inona ny vaovaonao any? Alatsinainy ny andro mavesatra ry andro mampalaindaina ny olona rehetrarehetra andeha hiasa mihitsy indrindra fa maraina satria mavesabesatra ny farany herinandro na izanatsany tsy maintsy atao daholo ny asa mandraharaha satria io no maha olombelona ny olombelona zay no iavantsika amin'ny biby mba tsy maintsy mba mana fandaram-potoana hoe ndao mba hiasa ndao mba hijala sasa de eto vao naheno an'le vaovao teo le nisy activitra be tany États-Unis activitra be de nisy faty olona maro be nisy faty olona anankisivy teo iny entre bande rival zany le izy de fiatombohan'ny vaovao rehetra eto amin'ity logité ity de ohatrany maheno fa tsy heno tsara le izy miankina amin'ny resaka feo henonao ao anatin'le vaovao le izy ny anotombohantsika ny vaovao de toy ny mazatra de ny activitra actu le izy nefa ohatry ny activitra satria efa henoko hatramin'ny maraina itsy hatramin'ny atoandro iny vaovao le activitra iny sandralahy zany le activitra keo de hoe actu le izy ka anisan'ny mbola actu amin'izao fotoana zao ny resaka fifidianana izay mitana ny sain'ny olona na tiana na tsy tiana le izy tsy maintsy makany foana ny saina aloha zany io moa de araka nefa verimberiko eto foana hoe hoana zay mpanaraka ny politika tsy hoe koa te hiroboka te hanao acteur na te handray anjara amin'le izy mandray anjara moa zany mazava ho azy ama chroniqueur antena ino moa zany mpitatasiky antena zany de samy mba maneho ny hevitra ary miezaka ihany koa hitondra ny feo ny olom-pirenena tsotra ihany koa ny tena satria de mahavalanina mihitsy ny resaka politika amin'izao fotoana zao ny antony dia misy adisanina maro isan-karazany zay atao anatiny ny atoko manohitra antoko eo amin'ny fitondrana antoko zay tsy fantatra otsony hoe misy antoko vaovao mipoitra avy any izy zao ty atoko n'Andriamatoa Herera Faharamanana ty zao izy andray iny zao atoko izy andray anaralizy teo atoko hafa zay le anaralizy fa de tohanany ny HVM ndraiky io sa hoe samy hoe misy hery ve le izy hery zao naromampianina fa de tsy maintsy manoana an'iny ihany koa ny Herera Faharamanana zay tsy maintsy miala ihany moa filoham-pirenena za tsy miditra ao anatin'ny hery vaovao ny Madagasikara nefa ny HVM de fantatra fa ny filoham-pirenena Herera zao naromampianina no nanangana azy fa izy amin'ny filoham-pirenena azy izy miala fa dia samy misy hery moa zany reo misy hery vaovao satria misy olona koa manao an'le HVM alavain'le izy hoe hery sy voangy mitambatra zay no nanavahan'ny sasany amin'io arakaraka zay itiavanareo azy tompoko izy io fa mahavalalana amin'izy ty ohatra fotsiny zao rehefa dinihana le izy tao anatin'ny propagandy fifidianana izay ho filoham-pirenena ny Madagasikara farany teo iny dia fantatra mazava mihitsy fa Andriamatoa Herera Rajoelina dia notohanana Andriamatoa Andry Rajoelina ary fantatra mazava mihitsy fa Andriamatoa Jean-Louis Robinson dia notohanana Andriamatoa Ravalomanana Marika zay ny fantatsika zany ankehitriny nefa mitsimbadika ny rasa ary tena mitsimbadika tanteraka mihitsy fa Andriamatoa Jean-Louis Robinson dia miaraka amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina any amin'ilay hoe vondrona mbodivona mitambatambatra any zareo ary Andriamatoa Hery Rajoelina Rarimampianina dia miaraka amin'ny Andriamatoa Marika Ravalomanana ratsika malala zany zavatra zany amin'izao fotoana zao ary jerenareo tsara nge fa ny team dia miaraka amin'ny HVM manohana n'Andriamatoa Hery Ravalomanana misangojy amin'izany tsika olom-pirenena raha ohatra ka tsy maharaka an'izany zavatra zany ianao mijanona tompoko aza manaiko rebirebe ny mpanao politika ho ahy isika arao le izy ohatranazy zao manaraka fa rehefa tonga ny fiantsoana olona andao higreve na andao hamaky anitsy na andao andoro an'ry adaly anareo tompoko raha mbola manaiko rebirebe reny olo reny tena mba mariny mipetraho mpanaramaso fotsiny mijanona ho observateur ohatrany hoe fa aza miroboka amin'io raha ohatra kosa aloha mahazo tombony ianao hoe misy fitondram-panjakana anankiray ka azahoanao tombony le izy ataovy tsy maninona raha ohatra ka hitanao hoe maty antoka be anao amin'ny asa mandraharahanao noho ny zavatra nataony ty anankiray ty ataovy fa tsy maninona le izy satria hitanao hoe miatra manainao le izy fa raha ohatra hoe tsisy dikany aminao mijanona re aza manaiky rebireben''ny olona re tena mba marina teniko za tsy hoe tena manam-panahy zany fa ohatranahy zao zay de mijery le izy manaramaso aho ohatrany anarahako ny baolina ny velany zay fotoan'izao le izy za tsy hoe za momba ny ady barea foana aloha na hatramin'ny ka hatramin'ny farany na anao ina na anao inona eo toy ny angalako an'ny Barça zany amin'ny championnat rehetrarehetra zay iseho zao de fantatra fa de i Barça no nandrombaka ny amboarany tompon-dakany Espagne satria nandresy isa tamin'isa ray no tsy misy izy tamin'ny lalao zay nataony omaly na ny contre tamin'ny Atlético de Madrid manaraka kaiky de kaiky n'io nandresy ray no tsy misy izy but matiny Messi miala tsiny ho anareo zay mankahala zany zavatra zany zany hoentina anaovana taimbava moa zany maolona eo foana maolona eo foana satria ho anay na makafia ny Barça jereo fa i Ronaldo Cristiano zay anisan'ny tsy akafizako ny Real de Madrid nanome vola 7 millions d'euros
an'ireo traboina tany any Nepal zany koa zavatra mahafinaritra zany amin'ny maha-olombelona zany tsara zany mendrim-pidy rano zany misaotra ny Ronaldo tsy baolina zany akory resaka baolina zany fa resaka maha-olombelona zany zavatra zany zany dia tena azoko lazaina hoe mahavalalana ny saina daholo ary mampite hanaraka daholo ka dia ireo io farany teo zao anisany arahana zany vaovao resam-pirenena za zany tena manaraka akaiky na ny vaovao politika any ivelany na ny vaovao tsy politika ty zao misy vaovao tsy politika anankiray mahaliana satria tafiditra ao anatin'le sketch ataoko foana zany izy io manaiky ny ray zao ny protestanta any a France mahazo mifanambady ny ray ny olona mitovy filahinana fivaviana ny lehilahy samy lehilahy mahazo mivady ekeny fivavahana ekeny fivavahana protestanta hoe ny lahy samy lahy ekeny zareo dikany hoe ekena dia atao mariazy any am-piangonana mihitsy zaho tompoko tena ialako tsiny betsaka ianareo namako pelaka betsaka ianareo namako lesbienne fa za dia tsy manakena zany mihitsy saina maneritretra manaja ny safidinareo ataovy zay mety aminareo fa raha ohatra kosa ka hoentina any am-piangonana le izy tsy mety amin'ny saiko le izy raha mbola izaho ihany no zaho ary dia izany dia mandà satria ny fivavahana dia resaka Andriamanitra resaka maha-olombelona ataovy zay maha-olombelona anareo fa tsy olana mihitsy zany amiko fa ny fivavahana dia resaka Andriamanitra ny didin'Andriamanitra io tompoko raha mbola tsy diso satria zay nampianarana hoe ny lehilahy manambady vehivavy ny vavy manambady lahy na biby io na olombelona io na zavamaniry io tsy maintsy misy lahy sy vavy foana ankoatra ny hermafrodite moa zany satria iny moa zany ny anankiray sady lahy ny vavy misy zavamaniry ohatran'izany fa amin'ny olombelona tompoko dia ny lehilahy no manambady vehivavy ary io no miteraka ary ny tena olana amin'ity zavatra ity ny fitoram-panjakana dia manaikinaiky daholo ny anteny meram-pirenena zareo manaiky an'le izy dia manaiky ho azy koa ny fiangonana hono zany satria tsy fantako hoe ino moa zany ny argument na ny antony zavatra ho lazaina amin'izay ao anaty baiboly ao hoe ahoana satria rehefa any am-pianarana zany ny ankizy zany dia ahoana zany noteneny satria mahazo manangan-jaza koa reny olo reny eo koa ny olana mahazo manangan-jaza reny olo reny lehilahy sy lehilahy anangana zaza anankiray nateraky ny olona avany fa tsy nateraky zareo dia atsangana eo le izy dia inona zany no tenen'io zaza io ao tokantrano tatanay sy tatanay mikarakara sakafonay tsisy dada sy neny mihitsy zany izy manao any dada sy dada zany zany no tenen'le ankizy ao an-trano ary rehefa mpanatsony ny mpampianatra zany ray aman-dreny atsoina ny ray aman-dray ny ilita mba ho tonga ty ray aman-dray moa izy parent fotsy era français fa ho an'ny gasy zany zay natao hoe tsy ekeny toy izy vaovao ritra toizantsika amin'ny tranga-piarahamonina ary manao ny Jerry manao ny Rija manao ny Francis salama miaraba ny an-trano ihany koa ary dia miresaka vola sandoka isika ao anatin'ny vaovao voalohany zay indrindra vola sandoka izay miparitaka etsy eny anivon'ny fiarahamonina eny tsy teny ankady mahoaka indray sy no nahitana ity tranga iray ity nisy eo lehilahy miisa roa no voaroroy ary toa hoe avy any Ambatolampy any no fiaviany ireto vola ireto tambazotra no tetavin'ny polisy ho vakiana ary dia mitoy izay fanadihadiana izay sy ao rahantsika avy hatrany ny mikasika izay paritaka eny amin'ny toby fiatsonana ny taxi brosy eny amin'ny fahasankarana ny vola sandoka ka manatanteraka fanadihadiana ireo polisy ny sûreté urbaine de Tananarive na ny SUT tratra nandritry ny fanarahandi sy ny velam-pandrika ny lehilahy iray 5 taona niaraka tamina ravina vola ray alina ariary hoska miisa 3 nambara nandritry ny famotorana fa voafitaka tamina varotra bisikleta tany Ambatolampy izy ka izao voatery manamparitaka ireo vola hoska zao tsy nijanona treo anefa ireo polisy fa nidina tany Ambatolampy mihitsy ka tratra tany ny lehilahy iray mandidina ny 7 taona izay niaviany ireo vola sandoka tsy nitandrina mihitsy ireo olona voaroroy nanakaly ny vola hoska teny aminy dia amidiny amin'ny sandany ambanin'ny vidiny voasoratra izy io indraindray 5,000 ariary indraindray 2,000 ariary misy ihany koa nividianany zavatra mihitsy zay natsatsara anazy teo akadimbahoaka zany fa teny amin'ny fahasankarana natakalo ny sandam-bola hafa le izy zay ambany amin'ny vola voasoratra eo miparitaka ny vola sandoka ary manahy ireo polisy fa misy tambazotran'olona indray manatota ireo hoska entina mahazo tombotsoa amin'ny tsy ara-dalàna manohy ny fanadihadiana amin'ny polisy ary mora avantariny ireo vola sandoka ireo araka ny fanazavany ny lehibe ny sûreté urbaine de Tananarive atranony ny afantarana fa sandoka le vola teny amin'zareo dia mitovy ny laharana ny olo de série amin'ireo vola reo zany karazany anankitelo ihany nefa misy an'izao 3 no voatazona eto aminay manarak'izay eo anivon'le filigrane iny rehefa atao amin'ny tara-pahazavana dia tsy misy an'le sandam-bola
ny vola voaka avy any amin'ny banque centrale atsika zany dia tokony misy an'izay sandam-bola zay amin'ilay filigrane dia taratasy manify ao anatin'iny. Miavaka ihany koa ireo vola satria tsy sahala amin'ny tena izy fa malama kokoa ireo hosoka ka tokony mailo ny tsirairay. Hatreto dia mbola mitohy ny fanadihadiana ikarohan'ilay tambazotra mandra-pian'izany dia natolotra ny fampanoavana ireo vororoy. Tena hita mihitsy ilay izy hoe vola sandoka vita gasy fa ny vola sandoka any any an-dafy any tena mitovy amin'ny tena vola tena izy mihitsy misy le sarina lohan'omby iny, misy le mangirangirana tena mitovy mihitsy ary raha tena mitovy tokoa moa ny vola sandoka tena mitovy amin'ny vola tena izy dia ina no samy hafa an'izay. Fa misy fitondram-panjakana manao vola sandoka ny toerana ny voan'ilay izy sisa zany hoe avy atsy amin'ny tsy any tena mpanamboatra na avy any amin'ny olo-kafa. Zava-toza ihany io zany toe-karena satria ny resaka vola io raha vao betsaka ny vola dia mihamantra ny firenena dikan'izay ary atsoatsa efa mandeha tsirady ny faminavinan'ireo mpahay toe-karena hoe isy vola ngedangeda noho ny ray alina ariary avoaka ny fitondram-panjakana malagasy tsy atoato akory io fa tsy maintsy isy zany satria mihamantra tsika io efa tsisy tsony ny ariary amin'izao efa tsisy mampiasa tsony ny ariary folo ny 10 zany zara fa misy mandray ny ariary zato rehefa tady tsy raisy amparikina indray na grisany koa. Ya tsy resaka vola indray ty fa trangana von'olona. Trangana von'olona izay niseho teny itosy teny raha toka sendra ataontsika hoe mamamy ireto mpianaka ireto dia ny famaly ary dia ny afara tamina fifampikasihan-tanana mihitsy izany vokatra zany dia maty ny rainy ity lehilahy izay voaroroy ho nidaboka ka niteraka ny fahafatesan'ny rainy ity. Ny antony famaliana dia noho ny resaka sakafo tsy masaka samy famamy izy ireo ary tsy nijanona tamin'ny famaliana fotsiny izy ireo fa dia izay ny fampikasihan-tanana izay niezaky nivoaka ny trano ihany ilay voaroroy mba hiala tamin'ilay famaliana tamin'irainy nefa ny sotomin'ilay ity rainy io ary nitokany ilay voaroroy ny rainy ka lavy ny anjera tamina tokotany pave avy eo dia no kapokapotina amin'ny pave ihany lohandrainy tonga nanasaraka azy mianaka ny rembeny tamin'io ny fianakaviana zany saingy efa tsy tratra intsony naratra ilay ray mpianakaviana nandeha niafina tany amina toerana tany ilay lehilahy ary dia nitsoaka araka saingy dia izao voatazona sy tratra izao voasambotra izao ary efa natolotra ny fitsarana ihany koa moa ity voaroroy ity. Izay ny tranga mpiaramonina misaotranao Jerry nitondra an'izay vaovao izay hivadika ao anatin'ny vaovaon'ny kolontsaina indray koa sika diary. Ny diary izay resantsika voalohany aloha ny vaovao avy eto amin'ny Jumina efa herinandro maromaro izay nahitantsika ny fanambarana ny next gen raha dika amin'ny teny malagasy teny hoe andiany manaraka na génération nouvelle génération ho an'ny teny frantsay betsaka no mety nanontany ary dia androany no fotoana izay ilazanantsika ny dika ny next gen sy ny tena ao ambadika ity next gen ity aloha jerentsika ny sary avy eo miresaka. Izay fanambarana mbola iverimberina ihany eto amin'ny Jumina ny pazapaza zany izay noresantsika izay pazapa next gen no anarany tonga eto amin'ny Jumina manomboka amin'ity taona ity anomboka tsy hoela tsy maintsy isy ihany ny fotoana ilazanantsika ny daty anaovana ny fifantenana rehetra satria dia tony ny pazapa rehetra misy ny fifantenana ny faritra rehetra any misy ihany koa ny fiaonana amin'ny vila eto Antananarivo ary dia misy ny mpandresy izay azo loka lehibe omenantsika ihany ny andinindininy rehetra mahakasika an'izay famantarana fotsiny ihany no resantsika. Be da be ny sangoje amin'iny koa
légume rehefa tsy hain'ny olona sasany mitonona azy mbola inona nzay ty zavatra vaovaoko ty ty nekijena zay hony e nekijena pazapa fotsiny de ampy pazapa nekijena zany tena tena aleo ianao manao nekijenao ianao ohatra tafiditra ianao tena nekijenao ianao pazapa izay tsara homariana azy satria mety hipetraka koa izay fanontaniana zay a dia anarana mipetraka zany hoe anarana voapetraka ara-dalàna zany amin'ny eomapia amin'ny anaranay izay namorona ny pazapa Lili ao anatin'izay Christian ary ny tenako mazava ho azy ary dia izy zao entina eto amin'ny Jumine izao ndray zany manomboka amin'ity taon'ity manantenantsika rehetra mbola iresaka an'izay ihany tsika matetitetika raha fahombiazana indrindra ho an'ny pazapa next gen raha tsy voatonona izay pazapa fotsiny ampy tsy nisy lahara moa zany fa hoe pazapa andiany manaraka zany zao ty ho arahantsika ty fa misy fa lizy rehefa itoy isataona lizy zay ny fanirina itoy izy zany hoe isy next gen 1 next gen 2 next gen mety pazapa hitantsika eo zay anaovana manaraka ny eto amin'ny tsika indray aloha ankoatra ny mozika zany dia hivadika kely eo amin'ny resaka mozea tsika satria androany ihany koa no andro ny mozea ary nankalaza izay tsika teto Antananarivo kalaza izay ihany koa ny tany amin'ny faritra ny teto Antananarivo aloha no resantsika miaraka amin'ny Rindra Tahiry. Lapanandafy avaratra, lapan'ny Prime Ministre, ity toerany ihany koa sisa ankehitriny no isan'ireo ahafantarana kateoriana mahita ny mety ho zava-nisy tamin'ny fahampanjaka. Ato andafy avaratra matso nametrahany ireo fitaovam-panjaka ansisa voavitra tamin'ny Mainy irovana Antananarivo. Saika hita eto avokoa ireo fanaka rehetra nampiasain'ireo mpanjaka amin'ny fandimby tao anelanelan'ny taona 470 sy 790 sy ny 590 sy 790. Toy izany ihany koa ny an'ny Prime Ministre. Tamin'ny nanjaka izany tamin'ny taona 470 ka hatramin'ny taona 570 zany hoe Prime Ministre ihany izy tamin'ireo mpanjaka anankitelo ny fandimby telo vavy teo alohany. Dia izy ihany no Prime Ministre dia rehetra zany no fitaovany foentiny menjaika. Pitsopitsony tahaka ny maro-boninahitra samihafa ireo fitaovam-piadiana nampiasaina, ireo hosodoko maro isan-karazany nataona malagasy na vahiny fahiny sy ny maro hafa dia tehiriziny tranom-bakoka andafy avaratra. Ato no ahitana andika mitovy tamin'ny satro-boninahitry mpanjaka vavy Ranavalona fahatelo taorian'ny fahaverezana. Nisokatra ho tsy dina ny mozea andafy avaratra androany mba hanomezana lanja ny andron'ny mozea maneran-tany. Iverina hisokatra ho an'ny besinimaro izany rehefa vita tanteraka ny fanamboarana izay mbola tena ao anatiny amin'izao fotoana izao. Zay mihitsy isaketena izy mbola tsy misokatra ho an'ny besinimaro zany fa mbola ho an'olona voafantana fotsiny zany le andron'ny musée fotsiny zany izy iny. Fa dia aporisihana zany indrindra fa ho an'ny ankizy mpianatra mba handehanana hijerena io raha hatrizay ka hisokatra izy io satria mahafantarana zavatra be da be mihitsy raha tsy iny efa voalaza TV iny fotsiny ohatra ny tantarana ny matoa ny Prime Ministre Rainilay Arvony izay vadina mpanjaka anankitelo mifanesy zany hoe eritreretinao zany hoe mpanjaka Rasoerina maty Rasoerina izy mivadina Rasoerina mpanjaka Ranavalona voalohany maty Ranavalona voalohany mbola izy ihany koa maty Ranavalona faharoa izy ihany koa ny ranony vadiny fa i Ranavalona fahatelo izy ihany vadiny. Aloha tsy teniteny foana diso ny tantara fa izay ny teto Antananarivo efa azontsika ihany koa ny sary ho an'ny fankalazana tany Mahajanga any antoerany andron'ny musée ihany koa ary dia manana tantara ho rakitina sy ho resahana ihany koa ny any Mahajanga. Iray amin'ireo mozea miisa 520 eto Madagasikara ity mozea eto Mahajanga ity. Ny taona 370 no nitsangana izany teto an-toerana. Teny amin'iny faritry ny village touristique iny no nisy azy tamin'izany fotoana izany. Ilay fantatry ny maro hoe mozea Akibo. Taty aoriana vao nafindra tetỳ amin'ny campusny Ambondrina izany satria mifampiditra amin'ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony. Misokatra ho an'ny olon-drehetra izy ity, indrindra fa ho an'ireo mpianatra manao fikarohana, anatevim-pahalalana ary anatevina ireo izay efa ay mahakasika ireo haitao sy ay fomba malagasy. Ny tonga nandeha ty zany mba hijery ireo vakoka taloha. Zay taloha zany hoe nisy dinosaure zay zany nalinanay dia nandehananay taty. Natonga nandeha ty tandroany zany mba hijery an'le zavatra voatahiry taty tamin'ny tany amin'le taona tany afara reny. Fa maninona no hoe androany? Satria androany 18 mai. Nijery mozea Akibo.
Ny filao natao anatin'ny formol dia ny taona dinosaure nandeha hijery an'ilay vakoka efa nitahirizina taty taloha. Dia inona zao ny hitandry tao? Nijery an'ilay Autriche dia dinosaure. Momba ny doany Miarinarivo dia fivavahana. Efa maninona ny androany nareo nandeha taty? Satria androany fetin'ny musée rehetrarehetra zany. 20 Mey ny androany fankalazana ny andro iraisam-pirenena natokana ho an'ny tranombakoka na ny musée. Isan'ny nanamarika izany ny teto Mahajanga nanaovana izao varavarana misokatra mandritra ny atelona izao. Ny tena mampiavaka ny musée ny Mahajanga zany dia misy ireo hoe tantarany Mahajanga. Io moa fa tsy afaka miala amin'iny atsika dia misy ireo fikarohana izay hita teto amin'ny faritry Mahajanga izay mampiratiana aty mba ho fantatra ny taranaka ny faramandimby zany dia ho fantatra ny olona rehetrarehetra tsy ankanavaka. Efa natratra manarivony mahery ireo mpitsidika tonga teto amin'ity toerana ity hatramin'ny volana janoary no nankaty. Midika izany fa manandanja amin'ny maro ny fisian'izany tranombakoka izany. Ity farany moa izay natao ho fampafantarana ny fiarahamonina malagasy ihany koa. Atratrarina ilay tanjona hoe antoko ny fiarahamonina maharitra ny fisiany araka ilay lohahevitra noraisina tamin'ity taona 2024 ity. Ary tsika no anisan'ny firenena vitsy musée indrindra. Anisany hoa fa misy ihany koa firenena vitsy musée any nefa tsika no anisan'ny firenena be tantara indrindra tokony aseho vahoaka. Ary zavatra hitako hoe marikitsika teo moa zany tao anatin'le commentaire nandeha teo hoe vitsy le olona mijery musée. Raha arivo mahery zany ny olona nandritra hatramin'ny janvier ka hatramin'izao vitsy zany. Raha ny zavatra tokony ho jerena, raha ny olona tokony hijerijery zavatra, tsika dia variana mijerijery internet sy firy koa moa ny olona mba mahita internet e. Andoavam-bola ane ny connexion. Fa reny zao ny akabeazan'ny musée eto raha tsy diso ho an'ny teratany malagasy gratuit. Ny akabeazana raha tsy diso gratuit daholo na misy vola aloha aza kely ny vola aloha tena mora dia mora mihitsy ary azonao atao mandoha vola ohatry ny 200 na 500 ariary na 1000 ariary dia mijanonao amin'ilay musée anao mandra-pialanao tao zany ny sarany iny. Fa raha nao internet mantsy anao aloha dia misy sarany izy hoe zao minitra ny fetranyity na zao adiny arakaraka izay volanao. Fa dia entanina zany tsika ireo olona mba hijerijery an'ireny na tsy musée fa raha vao hoe misy fampirantiana ny amin'ny ankapobeny ny fampirantiana ny exposition dia gratuite daholo maimaimpona daholo ndana reny mba mijery an'ireny tsika rehetrarehetra. Ary anisan'ny musée misokatra ho antsika rehetrarehetra ny Ambohijatovo ho antsika teo Antananarivo ny Ambohijatovo amin'ny fivarotam-boky mandana mijerijery na tsy manam-bola azy mamijerijery efa boky fa misy boky mahaliana eny na dia tsy hividy aza mandana mijery boky eny Ambohijatovo eny. Ie marina mihitsy zany. Iresaka kely zavatra ny ivelany indray sika ao anatin'ny insolite. Ny tantaran'ity vehivavy ity no somary hafakely ho resantsika. Vehivavy iray izay nikasa ny hamontena efa namontena mihitsy tamin'izany fotoana saingy tsy maty 7 taona teoriana mitondra takaitra izy kanefa dia manohy ny fiainany ara-dalàna ary miaina soa aman-tsara mihitsy miaraka amin'ny fianakaviany amin'ny tantarany fiaim-piainana izy ao anatin'ity sary ity. Rehefa diso fanantenana tamin'ny fiainany ity vehivavy ity fony izy 12 taona dia nanapa-kevitra ny hamono-tena ary natory teo ambony lalam-by. Niova hevitra tampoka nefa izy tamin'ny minitra farany ka nikasany hitsangana fa tsy hamono-tena indray. Tamin'izay fotoana izay indrindra nefa no nisy fiaran-dalam-by nandalo ka nanapaka ny tongony roa. Ny tongony efa tafasaraka tamin'ny vatany izay no nambarany fa tadidiny farany mialohan'ny tsy atsiarovany tena intsony. Nateo aza ny solon-tongotra nampiasainy dia milaza ho tsy manana fanantenana ny hoe anana fiainana ara-dalàna ohatry ny olon-drehetra izy, izany hoe anambady ary ananjanaka. Saingy ny taona 2024 toy ihany izay nofinofiny izay ka tojo ny olona sady tia azy izy no tiany dia ny toe-jaza ihany koa taorian'izay. Hafa mihitsy amin'izay ny fomba fijerin'ny fiainana nanomboka teo. Lasa mpilatsaka tsitrapo amina hôpitaly ho an'ny olona marary saina izy, hôpitaly izay nandraisana ny tanana azy ihany taorian'ny fikasany hamono-tena. Tena ohatrany zany tenako teo zao manaonao foana teanao aminy eo zay ny tenako tany am-boalohany zay mbola veriko ihany izy teanao aminy eo
fa ny zavatra ohatran'iny zany toatra mampieritreritra ihany maninona re tsy iny nalain'ny Oscar Pistorius ho vady raha mato iny fanampy izy mivady dia raha miteraka zareo dia misy tongony ny zanany dia tongotry ny zanany ny tongony ie iresaka fanatanjahan-tentsika manao ny andro lalaina salama tsara miaraba Rija miaraba Francis salama faly miaraba resaka ny rugby sika dia resaka ny rally ihany koa iza nanombo anazy ny rugby no resantsika voalohany satria vosotra tompon-daka ny Madagasikara rehefa nandresy ny COSFA ny 3FB omaly tetsy amin'ny Kianja Beomasina ny ady ty lalao ty ary tamin'isa tery de tery no nivoandry Ngandrina mpandresy nanoloana Ndry Beboty ny ady sy nampitsanga mitoetra hatrany amboloany ka hatramin'ny farany ty lalao famaranana ao any fedina izay tompon-daka Madagasikara taranja rugby na Gold Top 8 ity samy nampiseho tanjaka sy teknika nafinaritra avokoa na ny 3FB na ny COSFA ny fitsaram-baolina tamin'ny alalan'ny José 3FB sy Gougou COSFA no nikafa ny ekipa rotontanisany avy tena misoatra be taorindreo dia natonga bola ny tanana miaramila tamin'ny alalan'ny Ismaël rehefa varina tany amin'ny ilany avian'ny Kianja ary Ngandrina ka tafavadika taty amin'ny ilany havanana ny fanafian'ny Beboty tsy voavadika ho isa nefa izany ny ampitsara bola ny Gougou hatrany izany ary dia nitarika anisa 1.7 ny COSFA teo ampialan-tsasatra niezaka ninenjika amin'izay ny 3FB raha voanitra amin'ny fizaram-potoana faharoa izay naneo ny tena lalaony isaorako ny joueur rehetrarehetra satria nampisehony tena lalao rugby nampisehony zany hoe 3FB nampisehony fa grand joueur adôla ny 3FB nampisehony fa 10 taona ny 3FB nampisehony zany tena hoe rugby total lalao ny avant lalao ny 3 quart zany rehetrarehetra zany dia tao anatin'ny fanomana tena natambokany zany ka nahazo essai de pénalité ry Ngandrina rehefa namerina adsoina ny miaramila fa tsy natosika ny pacte avant ny COSFA voavadika José Oisy zany sady mbola nampiny drops sy tsara bola ka nitarika tamina elanelanisa lavitra ihany izy ireo tsy nakivy miaramila nefa izany fa nanosika sy nanafika hatrany izy ireo ka niezaka nampiana ny elanelanisa tamin'ny alan'ny tsara bola no ny adsoina tsy nisy afa-tsy isa roa sisa 7-7 no naneno ny gongana nambara amin'ny fataperan'ny lalao mbola nahazo adsoina indroa ny miaramila saingy tsy tafiditry hery izay nisolo tsy fidy ny asan'ny Gougou izay nahazo karatra mavo ny teo amele zany nisy fotoana zay lasa resy tosika kely teo dia teo nisy dia tosiko somary sahirana kely tokana madiana nisa fa hita raha malala teo voaka carte jaune le tena pitsara baolina dia nionika mpanajana tamin'isa 7 sy 9 no izany ny miaramila ka voso tompon-daka Madagasikara ny 3FB izay nahazo ny amboara lehibe sy lela vola mitetina 10 metsy ray tapitrisa ariary ity na mpilalao ny 3FB ihany koa nivosotra mpilalao mendrika tamin'ny faninanana ka nahazo ela vola 9 ariary raha ilesa botsy mpilalao ny RC nahazo ny loka mpilalao mahay manjera mpifanandra indrindra iato kely ny fananana fa iditra amin'ny fampivondrona indray ireo mpilalao nasionaly mialohan'ny fiadinana amboaran'ny flo amin'ny volana jona ho avy izao rovina moa mba iondrika mpanajana zany miaramila zany raha tsy mba any amin'ny sport hoany ny rally indray no resantsika farany mialohantsika ny resantsika ny rally aloha vaovao tokana ihany nandresy tamin'isa rono ray ny Barea rehefa niona tamin'ny Lesotho tamin'ny lalao voalohany androany tao anatin'ny COSAFA Cup izay natao tany Afrika Atsimo nandresy rono ray ny Lesotho ny Barea ary dia mitoetra ny dian'ny ekipirena malagasy amin'ny taranja baolina kitra izany ny taranja rally dia ny rally total andeha amin'ny fahasivy ny tanterahana tamin'ny faran'andro teo ka ny voakompandresy sy ny tanany anaram-boninahitra rehefa tena ampelantanany hatrany Riboma sy Bertin rehefa nahazo ny fepitaona tsara indrindra tamin'ireo alaviran-darana ny faninanana na dia very antsasaka toro tamin'ny super spécial voalohany ny zoma alina lasa teo teny Dotapenaka sy tary 2 minitra tamin'ny SS Fasivy tany Soamanety dia nienjika mafy mampatrika Solofinirina na Iboma sy Bertin Randremiaingo izay namory fiara Mitsubishi sy Evo 10 nanomboka teo amin'ny ES 10 tany Ambohidraondriny sy ny ES 11 farany teo teny amin'ny tany Menabe Dotapenaka tonga larina voalohany ihany izy ireo rehefa navita ny alaviran-dalana ho an'ny dingana manokana amin'ny refy 420 km eo eo tao anatiny adiny ray sy 7 minitra ary 7 segondra mbola voatana ny Riboma sy Bertin zany ny amboara ho an'ny voalohany tamin'ity rally total andeha amin'ny fahasivy ity mahafinaritra ny rally en général zany rally total zany lasan'ny équipage Riboma sy Bertin indray dia mahafinaritra zay fa dia ho anay moa zany dia efa iainana le izy ao anatiny ataoko hoe misy fitiavana
ka rehefa misy fitiavana dia misy koa mivokatsy zay antoeny mazava be ka manohy izay ary mbola miezaka foana hoe manao préparation tsara dia vonina ndray anjara amin'ny championnat de Madagascar aloha atseto zany ny tanany larina faharoa kosa ry Mathieu Andrenjafy sy Ramiarinjaona Laurent nanamory mitrobo izy Evo 9 rehefa tara 2 minitra sy 12 segondra tao Rindroboma sy Bertin nisedra olana izy ireo tamin'ny andro faharoa. Omaly nisy olana kely ny dabanay ny fiaranay dia somary nanenjika arrivé fotsiny zay aloha amin'ity eny afapo tsy maintsy afapo deuxième oui sûr anefa amin'ny première place nenjehana fa tonga aloha efa ela be zay tsy tonga 2013 zay tonga farany. Ny tanany larina fahatelo sy faefatra ireo fiara pick-up roa izay nentin'ny Freddy sy Yachine izay nanamory Isuzu D-Max sy ny aniaja Daniel Sons Carole izay samy ao anatiny Sokajy T2. Nanaraka azy ireo kosa Ritina sy Tsiori nanamory Subaru sy Rindrianja sy Fanja nitondra Subaru. Fiarakodia raiky amin'ny 20 tamin'ny 230 anjara tamin'ny fiangana voalohany ny zoma alina teo no tody hatramin'ny farany tamin'ity rally total andeha facilité. Eo aloha andralaina aloha aza mbola mandeha aloha fa anontanianao amin'le misy olona mihaino fa tsy mahazo an'le vaovao indrindra fa tsy ao anatin'le tontolo fa namarina voalohany avy ety amiko aloha le copilote io adikanareo hoe mpanamory mpanampy io eny tompoko fa tokony izy tokony mpanamory satria le mpanamory anankiray no ampiny fa raha mpanamory fa izy mpanamory mpanampy manamory izy fa mpanampy le manamory le mpanampy eto izy misy solava zany manamory solava zany solava zany oentiny eto zany fa fanamorena anankiray koa hoe tamin'ny 2013 ny tonga farany iny zao tsara ihany azavaina angamba ina dikany hoe tamin'ny 2013 zao zay ny tonga farany. Nandray anjara tamin'ny rally total de 2013 zareo ny tonga farany tamin'ny iny manche anankiray na dingana anankiray amin'iny fedina tompon-dakany Madagasikara iny. Zany hoe tany akoatr'izay izy zany tsy mahavita nialandarany izy akoatr'izay. Nialandarany izy akoatr'izay. Misy fahasimbana trano ny fiara nentiny hatramin'izay. Le izy ny azoko anefa misy olona tsy mahazo jery tele sasany tsara izay fanamaria zay dia iny koa antsika marana logité raha tsy hoe misy resaka hafa i Francis. Dia angamba tsy dia misy fa dia ny firaritso fotsiny no atolotra antsika rehetrarehetra amin'izao fiatomboan'ny herinandro zao fa mbola tsy maintsy iona ihany moa ny herinandro ity ny antony dia ao anatin'ny ririnina tanteraka tsika io zao ka ny tato ato ny fanamarena dia tsisy météo mihitsy teto amintsika teto kanefa dia be dia be mifampanontany fa hoana efa ririnina ka zao eny tompoko efa ririnina izao ny fermeture officielle ny piscine satria tsy manaraka zany officielle zany moa Andriamanitra zany dia ny 15 avril isa-taona kanefa ndraindray ny 15 avril mbola mafana ndraindray ny 15 avril dia efa mangatsika fa amin'izao fotoana zao zany dia efa mangatsika zao efa ririnina zao saingy azadinoina fa ny cyclone kamisy nge ka tsy tany amin'ny volana fahavaratra no namelezany any Madagasikara fa mbola ny période cyclonique zany mbola tena mitatra be mihitsy mbola tsy fantatra mety mbola hisy zavatra iseho fa dia firaritsoa no atao antsika rehetrarehetra mirary soa tompoko mirary soa antsika mirary alina mahafinaritra antsika rehetra ihany koa raha mipito soa amin'ny fitora sasandray ny fotoana manaraka veloma tompoko veloma aina daholo veloma tompoko. La fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Telma, safidiko numéro 1 malagasy nanotra ho anao teo. Jereo ampilaminana le JT miaraka amin'ny Boskila. Nous savons le péril.